Sotrany Precious Liana faly miarabantsika menakavy salama daholo. Voalohanteny dia misaotra n'Andriamanitra lehibe. Misaotra azy satria sambany androany ny malagasy miara-miainga sy isika menakavy no nanomboka ny atao hoe mitinina ka dia tanteraka somatsara na dia andro fiasana azy androany dia nafoy andro ianareo, nafoy fotoana tonga nanome voninahitra sy tonga marobe ka dia mankasitraka e, mankatelina atsika tsirairay avy. Miaraba atsika tsirairay avy ihany koa. Miaraba ny vahoaka malagasy ray manontolo. Miaraba ny vahoaka eto Tsimondrano, vahoaka n'Antaninarivo ary miaraba ny ray aman-dreny tonga manatrika sy manome voninahitra. Ela ny vahoaka malagasy efa nanomboka tany amin'ny 77 tany isika menakavy no nitady fanovana no mba nikaroka izay mba tsara no avintsika menakavy kanefa tsy mety tanteraka izany. Antitra ihany tsika menakavy, sola ihany tsika menakavy, fotsivolo ihany tsika menakavy kanefa tsy mety tanteraka. Zay no ijoroantsika androany, zay no ijoroana androany satria tsy azontsika ekena intsony ny fanaovana tsinitsinina any firenena, tsy azontsika ekena intsony no mbola itsiriritany reto tanora malagasy marobe reto ny tanora hafa manomboka zao, manomboka masinandro androany dia ho aseho atsika n'izao tontolo zao fa isika dia manakarepasoavana ary indrindra isika dia manana fahavononana hitondra n'ity firenena ity ary hanova tanteraka n'ity firenena ity. Tsy anaky atao fitaovana tsony sika tanora, tsy anaky atao tohatra fiakarana tsony sika tanora, tsy anaky hoentina makany amin'ny fiovaovana tsony sika tanora sika menakavy fa ho ampiseho asika, ambaratsika, lazaitsika amin'izao tontolo zao fa isika malagasy miara-miainga no antoka no avy n'ity firenena ity. Mila amrahina ny malagasy, mila mifammetanana ny malagasy ary profitanareo amin'izany reo ray aman-dreny tonga marobe reo. Iado tsy mbo manavakavaka, malagasy miara-miainga tsy mbo manilikilika satria isika menakavy zao mifanatrika zao natao hoe malagasy mavita n'ity firenena ity ka dia manao antsoavo amintsika, mananga ny feon'ny fitiavan-tanindrazana amintsika tsirairay avy fa rehefa voniny ianareo sa izahay miroso ianareo zay tsy maintsy eo aloha foana ary tsy maintsy mandresy isika menakavy amin'ny 5 ny volana Octobra. Tonga marobe ianareo avy lavitra nandao tokantrano tsy nitambazana fa nasesiky ny fitiavana, zay fitiavana any amintsika menakavy zay no tedavitsika sy no akambatsika hoe tsika mampandresy an'ity firenena ity. Tsy maintsy misy ny fiovana. Teo aloha Antaninkatsaka ny fiantsonan'ity toerana ity. Zao ny zavatra hitatsika eto. Misy foto-drafitr'asa na ataon'ny tsy miankina, na ataon'ny fanjakana, na ataon'ny vondrom-paritra rehetrarehetra avy. Zay no nandraisana ny fotoana teto amin'ity toerana ity. Commune ambanivohitra Bemasoandro kanefa nezana no anakekezany nandreny vohatra. Zay ny tanjona apetrakitsika. Azo atao tsara ary porofoina tamin'ity tanàna ny Bemasoandro ity ny mampandroso firenena.
azo atao tsara no mitondra ny any ambanivohitra hitovy no eny an-drenivohitra, ary azo atao tsara no mampitovy ny faritra rehetrarehetra eto Madagasikara, satria izay no fampihavana-pirenena dia davintsika menakavy. Tsy tokony izy tsony atao ankilabao ny zanaka malagasy, tsy tokony izy tsony atao ankilabao ny mpandraharaha malagasy, tsy tokony izy tsony atao ankilabao faritra rehetrarehetra eto amin'ny firenena, fa tsy maintsy miara-miaingy ireo, zay no mahatonga ny fihavanana sy ny fampandrosoana n'ity firenena ity. Manarak' izany henoko tsara ny fangatahany rabe fakatro teo meram Bemasoandro. Tsy azo ekena ary tsy maintsy hatsarintsika rehefa itsika ny tonga eo amin'ny fitondrana ny fampijaliana ny zanaka malagasy amin'io resaka fampianarana io. Tsy maintsy miditra an-tsekoly ny zanaka malagasy ary ny tanjona apetrakitsika dia farafahakeliny tsy maintsy tonga amin'ny BEPC daholo ary tokony maimaimpona mba hitovian'ny saranga sy ny vitana mba hitadana n'ity firenena ity. Zay ihany fanampy tsy maintsy apetrakitsika. Ireo mpanabea dia ho raisina amin'ny mampanabea matianina azy. Fa mba azontsika saretsaina ve? Mba fantatritsika ve? Fa anaiky ve nareo? Anaiky ve mpanao politika hoy ianareo? Raha ohatra ka ny CT atao fram, na ny CST atao fram, fa maninona zanaka malagasy no tsy maintsy atao fram? Tsy azo ekeny zany, tsy ekentsika ary tsy maintsy hatsara. Raha manam-bola amin'ny fanjakana, anakaramana olom-boatendry be da be dia ny olona voatendry tokony karamaina voalohany dia ny mpanabe hitondra n'ity firenena ity. Zany ny fanovana titsika hoetiny eto amin'ny firenena. Ampy zay ary hitako tsara mihitsy ny banderole mipotreny misaotra ny avy any amin'ny faritra rehetrarehetra. Tsy ekena ntsony zay fanjakana tsy refesy mandidy ary indrindra tsy maty manoto. Tsy eketsika tompoko lasy tompoko vavy, tsy eketsika zany. Atombokotsika amin'ny filoham-pirenena ny tokony tsy maty manoto zany tsony, satria ny fifidianana filoham-pirenena zay ohatra atsika dia fifidianana hitondra ny Madagasikara, ametraka fanjakana ray aman-dreny, hiaro ny vahoaka malagasy tsirairay avy, anampy ny vahoaka malagasy tsirairay avy, ary indrindra hikaroka ny tombontsoa ny vahoaka malagasy tsirairay avy. Fa tsy fitondrana hiaro mpitondra sy hikaroka ny tombontsoa amin'ny mpitondra sy manodidina ny mpitondra tsirairay avy. Zay tsy naneketsika. Iatso. Zay ny fanovana ny tedavina teto amin'ity firenena ity. Zay ny etaetan'ny vahoaka maro tamin'ity firenena ity aman-taona maro iaho, ary zay ny tsy maintsy tanterahantsika mba hametraka lova soa ho an'ny taranaka faramandimitsika menakavy. Manatenantsika andray anjara mavitrika amin'izany fanovana zany, miankina amintsika tsirairay avy, miankina amin'ny isam-batan'olona, indrindra aminareo tanora ireo. Tsy maintsy atao ny ahafahan'ny tanora miakatra makeo amin'ny firenena, hitatana firenena sy hiomana fitantanana firenena. Mila fiaka ho an'ny tanora tompoko lasy tompoko vavy. Satria isika menakavy dia natao ho tompon'ity tany ity, ary tokony hitovy ny vitany, tokony hitovy ny anjara masoandro, fa tsy ekena raha veriko fanondroany ny fanaovana ankilabao ny rasamy malagasy. Zay ny natonga an'io anarana io malagasy miara-miainga. Eto am-pamaranana, satria ny andro efa miatoandro, lalana mbola lavitra, 30 andro tsika ifandresy lahatra
telopolo andro ianareo andresy lahatra ny tsirairay avy any amin'ny tokantranonareo tsirairay avy any amin'ny fiarahamonina any amin'ny toerana misy atsika tsirairay avy tadidio fataro eritrereto tsara fa isika tsirairay avy reo no antoko no avy ty fireneny ty mandraisa andraikitra mandraisa fahefana mampiseho fahavononana fa raha isika rehetrarehetra miaraka dia tsy maintsy mandresy i Tsy Madagasikara. maintsy mandresy sika rehefa miaramaika tompo kilasy tompo vavy. Mandresy! 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 Arao maso tsara ny fifidianana manomboka androany. Arao maso tsara ny lisam-pifidianana. Arao maso tsara ny bureau de vote rehetrarehetra satria io no miankina amin'io no mampadio tsy mampadio ny fifidianana. Manateny itsika fa andrainy andraikiny ny olona tsirairay avy tafandrify amin'izany ka ampiseho marina fa i Madagasikara dia firenena vanona ary firenena manamaizy azy ka dia manangy atsika malagasy isam-batan'olona mbola tsy vita ny fanovana mbola tsy vita ny tolona Mbola tsy vita ny tolona tsy maintsy ataotsika zay ampandroso an'ity fireneny ty ary sika efa nampiseho fa afaka mampandroso firenena ary ezaka mbola anao bebe kokoa ny ampandroso firenena tsy eketsika tsony no olombitsy no mifeha an'ity fireneny ty ka mieritreritra ny tady tombontsoa manokana amin'reto fireneny reto manao veloma finaritra atsika tsirairay avy mirary soa ihany koa satria tsika sportif an'ireo kandidà 7 mba samy anao kilalao madio satria eto Antaninkatsaka tsika izao fa isika amin'ny 5 Octobra tompo kilasy tompo. amin'ny 5 Octobra iza mivato alatsaka tsika Yatsu! fahaviry Fa ianona! amin'ny 5 Octobra tsy maintsy mandresy isika ary tsy maintsy mandresy mivoaka malagasy ary Madagasikara tsy maintsy voalohany amin'izay fa tsy adigisitra ohatra ny anaovana azy amin'izao fotoana izao makasitrake makaterana Andriamanitra daholo Teka mafy be ho an'ny foloatsika! Teka!